أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتنما نتني أرعاب وانسكريتا فنركت ستابقا فيتلاقم تبهما أم زو مرينني العادي زو نركزت ديات سنساجت سكبديرا أن الله سبحانه وتعالى armandefat sudras fange palemana wamni pamnani Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwa fianakaviana kaiky eo mpanara diazy ary izay rehetra nanaraka sodarany mandra-pahatongavany andro fitsarana. Lasa nabavy anatin'ny finoana Islam atsika rehetra mpanaraka an'ity fandarana eto amin'ny fahitalavitra ny TVM ity. Andro aty inshallah dia haka sy enga amin'ny petrabolana na hadis zay azo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam anatra ho antsika tony islamo ity hadisy izay titsika amin'ity andro ity. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay fantatra fa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy mba miteny amin'ny sitrapony fa zay teneny rehetra dia afatra avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mazava hoazy zany fa ilay resaka antsika androany dia afatra avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala saingy impaminany no nametraka an'izany teny zany ho antsika mpino Islam ka tsara ny manatanteraka azy antsakany sy andavany. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadis manao hoe man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nizaliza aminareo impaminany sallallahu alaihi wasallam mino ani Allah sy ny fisiany amin'ny farany dia aoka zany olona zany hamoaka teny maty na izy hangina. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Ary nizaliza aminareo mino ani Allah sy ny fisiany amin'ny farany ihany koa dia aoka izy mba hanaja sy handray tsara ny vahiny sy olona zay tonga ny vahiny ao aminy. Ary ny farany fahatelo dia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahmahu. Izaliza aminareo mino ani Allah sy fisiany amin'ny farany dia aoka izy hanoy ilay olo-pihavanana misy aminy sy ireo fianakaviany ary eo afovoany. Zany hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany dia entintsika miaina amin'ity androany ity. Itanjo ny finoana Islam efa mazava tsara hatranaty androana fa handamina sy ampilamina ihany koa ny fiarahamonina izay misy antsika. Ireo zavatra telo tanisan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany dia anisan'ny bazy na fototra lehibe iangany filaminana eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Ary ny finoana Islam raha teo dia rindran-damina na rafitra matipaika mba hiainantsika eto an-tany sy ny fahazoantsika fahombiazana any ankoatra. Ka dao aratsika amin'ity androany ity haka ilay tapany voalohany zany hoe ny fiteneninao tsara na ny fahanginanao. Amin'ny manaraka inshallah atsika maka ilay hoe fahaizana mandray vahiny sy ny fahatelo dia ny fanohizana ny rohim-pihavanana. Fa amin'ity androany ity dia fahaizanao mamoaka teny tsara na ihany koa ny fahanginanao eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Inona nantsona hoe hifdhul lisan? Inona natao hoe ny fahaizanao mame ny lelanao. Reo manampaizana ny finoana Islam dia niteny manao hoa alla yatahaddatha al-insan illa bi khairin wa yabta'idu an qabih al-kalam. Ny filazan'ireo manampaizana dia hoe ny fahaizanao mame ny lelanao dia ny famohanao teny tsara, teny mamy, teny mendrika, teny mahafinaritra, teny mampilamina ny fiarahamonina anankiray ary falaraviranao ireo teny ratsy, mampiady, tsy mampilamina na ihany koa mamorona zavatra izay eo misy eo amin'ny fiarahamonina izay misy. Zay no antsoe hoe hifdhul lisan na fahaizanao mame ny lelanao. Ny malagasy raha teo razambentsika efa nametraka ihany koa ohabolana sy ohampitenenina hoe avadibady impito izy ny lelanao mialohany itenenanao. Zany tsy hoe zavatra hafa tiandreo lazaina zany fa zany dia soatoavina azo tamin'ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam satria mila mitandrina atsika
amin'io lela io satria lela io anisan'ny zavatra anankiray mandratra ny fon'olona mbola leon'olona lavitra no ratranao ny vatany toy izay no ratranao ny fony amin'ny alalan'ny teny tsy voahevitra zay nalefanao eo aminy ka zany indrindra na tonga ny Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao amin'ny boky masina Qur'an Karim manao hoe wahudu ila tayyib min al-qawl efa nahitso izy efa nahazo fahombiazana ireo olona izay namoaka teny mamy amin'ny fiarahamonina izay misy zany raha teo fantatrao fa ianao eo nahitsy nahazo fahitsina nahazo fahombiazana avy an'ilay tompo izao tontolo zao dia ny famohanao ny teny mamy sy ny teny tsara eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao mbola nandidy ihany koa tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny Qur'an amin'ny boky masina Qur'an ka teny izy hoe waqulu linnasi husna ary mametrahana teny mamy teny tsara amin'ireo mpiarabelona anareo Muhammad sallallahu alaihi wasallam anisany ihany koa lohalaharina amin'ny fanomezana an'izany teny mamy zany firisifiry olona nanombanomba ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam firisifiry ny olona izay hoe tonga teo anatrehan'ny mpaminany indray andro rehefa niara-peraperaka tamin'ireo sahaba izy teo amin'ny Makka teo amin'ny Kaaba dia tonga lehilahy anankiray nanombanomba ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny ratsy azy nanao teny izay hoe tsy faseho masoandro an'izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany fa kosa nangina izy tsy namaly izy impirisipiry ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay niteren'izy ireo mpaminany dia olona lany taranaka tsy namaly mpaminany fa Allah subhanahu wa ta'ala no namaly an'izany ka nandefa le surat anankiray tampere inna shani'aka huwal abtar le olona makahala anao ny olona lany taranaka sy lany tamingana zany dia teny avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary teny avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary taddio ihany koa Luqman al-Hakim ilay lehilahy anankiray men Allah subhanahu wa ta'ala fahendrena ary nampitondrana loha hevitra anankiray mihitsy ao anatin'ny Qur'an ny anaran'izany Luqman zany dia indray andro izy rehefa fantatsika tsara fa izy olona andevo ary andevo zany dia nivoatra izy ary lasa olona tsotra rehefa avy eo izy lasa mpitsara ary lasa lehibe ny ireo mpitsara noho n'inona noho ny fahendrena izay nanany zany Luqman zany ka io Luqman io namoaka teny indray andro rehefa nirany lehibeny izy namono ondry anankiray teny lehibe ny avoa eo ny zavatra tsara indrindra amin'ny ondry io dia navoaka ny lelany zany ondry zany sy ny fony zany ondry zany dia ny andro manaraka nasony nasainy lehibe ny ihany koa izy namono n'ilay ondry dia niteneny le lehibe ny avoa ao izy ny ratsy indrindra amin'io zavatra io dia navoaka ny ihany koa ny lelany sy ny fony ka rehefa nanontany lehibe ny rako anao namoaka ny tsara indrindra dia ny lelany sy ny fony ary ny rako anao namoaka ny ratsy indrindra dia mbola ny lelany sy ny fony fa inona no antony zany dia namaly Luqman al-Hakim manao hoe innahu laysa min shay'in atyaba minhuma idha taba wala akhbath minhuma idha qabur tsy misy hoe Luqman al-Hakim ny zavatra tsara mihoatra ny fosiny lela amin'ny olombelona anankiray na amin'ny zavaboary anankiray raha ohatra ka tsara izy ary tsy misy ratsiratsy n'izy roa io ny lela sy ny fo raha ohatra ka senga ratsy izy amin'ny olombelona anankiray na amin'ny zavaboary anankiray zany dia midika fa ny lela raha tsara izy io dia tsara ianao ary raha ratsy izy io dia ratsy ihany koa ianao ary tadidi tsara zay na tonga mpaminany sallallahu alaihi wasallam namoaka hadisy ka niteny izy manao hoe idha asbaha ibn adama fa inna al-a'da'a kullaha tukaffiru al-lisan rehefa mifomaraina ny zanak'olombelona anankiray dia ny rantsana rehetra eo amin'ny vatany dia maneo na ihany koa manetry tena amin'ny lelany ary miteny ireo rantsan'ireo manao hoe ittaqillaha fina matahora ny zanahary ianao aminay fa innama nahnu bika satria zay dia eo ambany fahefanao manetry tena aminao fa in istaqamta istaqamna raha mahitsy ianao dia mahitsy zay wa in i'wajajta i'wajajna raha ohatra ka mivily anao kosa ianao manao tsy mety ianao dia tafanaraka an'izany izahay zany afatra avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany hoe ny mibaiko ny vatanao ray manontolo sy ny rantsana eny aminao dia ny lela ka raha ohatra ka ampiasainao amin'ny teny mamy
amin'ny fanomezanao fitsikina ny rahalanao, amin'ny teny mampiakatra ny moraliny sy ny fanany dia tsara izay. Fa raha ohatra kosa ampiasanao amin'ny zavatra mankarary fo, na ihany koa manompanompa, na ihany koa mampidina ny voninahitra ny olona anankiray, dia nisy an'ireo olona matiantoka anao amin'izay fotoana izay. Mara-parantsika azy dia teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe la yastaqimu imana abdin hatta yastaqimu qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanu. Zany teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia niteny tsy ahitsy mihitsy na tsy ho vanina ny finoan'ny olona anankiray raha tsy vanina manaraka an'izany ny fony, ary tsy ho vanina izany fony izany raha tsy hoe vanina ihany koa ny lela. Zany hoe miankina amin'ny lelanao no mahavanina ny fonao, ary miankina amin'ny fahavanina ny fonao no mahatonga ihany koa ny finoanao ho lasa sy mendrika eo anatin'ny fiainana andavanandro. Marantsika azy dia mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy mitsahatra manome karazana solution amintsika. Raha ohatra ka anao tsy manana harembe mba hamoaka an'izany soataka izany, dia nanome solution izy amin'ny alalan'ny teny sy ny fitsiky izay niteneninao. Ka miteny izy manao hoe al-kalimu tayyibu sadaka, ny teny mamy dia efa sadaka, efa fanomezana izany. Misy olona ne tsy manana izany vola aman-karena izany, fa kosa tsy mba lany teny mamy ny mivoaka amin'ny vavany. Izany hoe ny teny mamy dia ilaina, indrindrandrindra olona marary, olona tsy ampy anireny karazana hoe tampotampo sy ny tariny reny, omeo teny mamy izy mba ampiakatra ny fanany, ampiakatra ihany koa ny zavatra izay mety mampalahelo azy na hanalan'izany tanteraka. Ary teneny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe tabassumuka fi wajhika akhika sadaka. Eny fa hatramin'ny fitsikitsikinao asehonao manoloana ny rahalanao dia efa sadaka na fanomezana zany eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Izay rehetra zay raha fontinina dia ny lela no karazana chauffeur na ihany koa tarika ho antsika rehetra amin'ny fiainantsika eto ambony tany. Ka aoka anao ame azy io, aoka tsy ampiasanao amin'ireny resaka tatidresaka mampalahelo na manimbo na manompa, reny zany dia anisany zavatra voarara fomba Islam. Fa kosa ampiasaina ny teny na ny lela amin'ny fanaovana astaghfirullah, fanaovana doa, fanaovana teny mamy, fanaovana dawa, fanaovana ampiasao ny zavatra tsara raha ohatra ka ny sasany mampiatra an'izany amin'ny zavatra ratsy. Marantsika izany fandarana zany dia teny ny olon-kendry anankiray, ka ny teny izy manao hoe salasatun la ta'am. Ny zavatra anankitelo izy, raha ohatra ka ireo zavatra telo lasa tsy miverina intsony eo amin'ny fiainan'olona anankiray. Inona ireo zavatra anankitelo ireo? Voalohany amin'izany izy al-kalimatu idhan talakat, ny teny rehefa mivoaka ny vava dia tsy miverina intsony izany, na eny ny olona tsy tafaverina anao intsony izany teny rehefa tafavoaka ny vavanao. Ny faharoa amin'izany wasahmu idha rumia, ny balapinesy rehefa ny navotsitrao dia lasa iny tsy miverina intsony. Ary ny fahatelo dia wazamanu idha madha, ny fotoana rehefa lasa. Ireo zavatra anankitelo mitandrematsika, rehefa lasa izy ireo dia tsy tafaverina intsony. Ka teny ratsy izay nomenao ny olona dia rehefa lasa izy tsy tafaverina intsony. Ary manampahaizana ny tompony ny teny, raha ohatra ka ny teny ao anatin'ny vavanao dia mbola anjaranao no mame azy, anjaranao no mame azy sy manao azy amin'izay tiavanao azy. Fa raha vao mivoaka kosa iny teny dia anjaran'le teny indray no mame anao amin'izay fotoana izay. Ka mitandrema anao amin'izany famoahana teny izany amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Inshallah tohizantsika ilay hadisy amin'ny manaraka, ary inshallah ho faranantsika izy amin'ny herinandro manaraka an'iny. Fa ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho antsika rehetra amin'ny alahady herinandro toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.